raha ny antso zay tao ambany fitariany Andriamatoa filohan'ny Repoblika zay nanomena toromarika tokony hanomanana ny fikaonan-doha pirenena hatao aty Antananarivo eto amin'ity sehatra lehibe ity sehatra ity dia manana lazany amin'ny lafiny rehetrarehetra fa amin'ity vanandroandroany dia ny fiompiana no nyresana eto ho anatiny hatelona satria ny filoham-pirenena dia nanome toromarika mba ahafahantsika hikondo hifanakalo ary hanome sosokevitra ahafahantsika mpandroso ny fiompiana eto Madagasikara isaorantsika azy zany fitiavany antsika manokana zany. Ary tamin'ity taon'ity efa in-telo taona no namorina ny mpisehatra tanaty tontolo fiompiana. Efa natao zany tao Antsirabe nahafana nandrafitra ny gouvernance mikasika tontolo ny fiompiana eto Madagasikara. Nanome ny hevitsika nandrafetana ny gouvernance ny resaka fiompiana zany. Fa misy ezaka zany efa ataon'ny fitondram-panjakana mba ahafahana hijery fanakalo hevitra mikasika ny fiompiana. Teboka voalohany amin'izao fotoana izao raha lazaina ny sehatra ny fiompiana maneran-tany dia hoe ny fiompiana anisan'ny sehatra manimba tontolo iainana. Teraka pollution isan-karazany zany ny hamantarana ny fiompiana eto Madagasikara. Manimba tany, mandany rano, mitondra fikorontanany ny resaka tontolo iainana. Ny teboka faharoa ny resaka enjeu de la sécurité alimentaire mondiale, ny resaka rehanan-tsakafo maneran-tany. Dia hady iraisam-pirenena ary fantatsika ny engagement nandriambato filoham-pirenena tamin'ny nanoratana ny velorano ny fanekena tamin'ny vahoaka malagasy fa hanatratra ny fanajariana ara-tsakafo eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao manoloana ny haitany zay mikaikaika maneran-tany dia misy mety tandindoza ny famatsiana sakafo ary misy filana heran-tany ny amivokatra avy amin'ny fiompiana. Miakatra dia miakatra ary ny efa ody fa nanambara ny filana manodidididina amin'ny taonjato fadiam-polo fa tena hambony be zany. Zany filana maneran-tany zany tokony ho raisitsika fa opportunité ho an'ity Madagasikara ity zay manana tany midadasika ahafahantsika hanana indray ny toerana sazatsika amin'ny famatsiana ny vokatra avy amin'ny fiompiana. Miarakysika hikondo sy hitondra vahaolana ho fampandrosoana ny fiompiana. Zany ny teny filamatra nomena ity fikondoa zay ho ataontsika anatin'ny teloana.